fiafarana tampoka ny faharitan'ny onony Ofrata. Izany no diniantsika amin'ity maraina ity. Anasana no ampitiavana. Faly miarabantsika rehetra tafahoana soma tsara indray tafaraka andeha hifanofafantana asika satria fankahita indray amin'izao maraina izao. Ny fahasoavan'ny Tompo ny fiadanana ny ao aminao sy ny ankohonanao. Hivavaka isika milohany andiniantsika ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra ray be fitiavano, ray mandrakizay, ray mpamindra fo, misaotra ny amin'ny fitantananao rehetra, misaotra ny amin'ny fitsimbinanao anay. Ankehitriny ary raha andinika ny teninao zahay dia matoky fa efa ny soronao tsy fahatanterahanay fa hoarotsoko amin'ny temponay kosa ny fanahinao masina. Minaran'i Jesosy. Amen. Ry mpiara-midinika namana, mino fa efa ombavanao ilay andinina tao tadiny. Zao natoko voalohany andininy fasivy manao hoe aro izy tamin'ireo Hebreo ary Jehovah Andriamanitry ny lanitra no mivavahako izay nanao ny ranomasina sy ny tany maina. Androany dia iresaka antsika ny amin'ny hoe fiafarana tampoka, faharitan'ny onony Ofrata. Antantsika tsara fa anisan'ny nampatanjaka ny Babilôna ny fisian'ny onony Ofrata teo ambanin'ny mandana izay namatsy ny tanàna io tsy tapaka isan'andro. Kanefa teo amin'ny teboka io ihany koa nefa no nampalemy azy. Satria tao amin'ny tanàna io ihany koa no nidiran'ny Kirosy. Teo amin'ny tanàna io koa no nararotiny, noritiny Kirosy ny miaramilany sy ny tafo. Ity onony Ofrata ity ka rehefa tonga teo amin'ny Manasabe ahafahan'izy ireo miditra dia nandeha teo ambanin'ny manda ity tanàna ity. Ary raha vao tafiditra tao anatin'ny manda izy ireo. Fantatsika tsara fa mbola tao anatin'ny lanonana tanteraka ry Belisazara tamin'izay fotoana izay. Ary tsy voambina intsony ilay tanàna dia tao anatin'ny ray alina monja dia voalaza fa rava izany tanàna izany. Ary zao no voalaza ny Daniela 7:30 manao hoe ary Belisazara dia nanome teny ka dia nampiakanjona volomparasy Daniela sady nasiana rojo volamena ny voziny ary nisy ny antso azy ho isan'ny mpanapaka telo lahy tamin'ny fanjakana ny 7:30. Ary tamin'io alina io ihany dia novonoina Belisazara mpanjaka ny Kaldiana. Fiafarana tampoka. Mbola tao anatin'ny fifaliana tanteraka nisy fiafarana tampoka. Ry mpiara-midinika namana, fa inona no zavatra niseho? Tsy nandray ny fananarana ny Belisazara. Amin'ny Daniela 10:10 dia nampatsiahy an'ity mpanjaka tanora ity ny mpaminany Daniela izay efa zoky olona. Zao ny voalaza ny 10:10. Ny aminao ry mpanjaka eo Andriamanitra avonindrindra efa nanome fanjakana sy fahalebiazana sy voninahitra ary laza ho an'i Nebokadnezara rainao. Ary noho ny amin'ny fahalebiazana izay nomeny azy, ny fokom-pirenena sy ny firenena sy ny samy hafa fiteny rehetra dia nangovotra sy natahotra teo anatrehany. Izay tia novonoina dia novonoina, ary izay tia novelomina dia novelomina, ary izay tia nasandratra dia nasandratra, ary izay tia nahetry dia nahetriny. Fa noho ny avinavina kosa ny fony dia ary nikikitra tamin'ny fireharehanany fanahy dia nahetry niala tamin'ny seza fiandrana tamin'ny fanjakana izy, ary voninahiny ny sorona taminy dia noroahina niala tamin'ny zanak'olombelona izy ary ny fony ho tahaka ny biby ary fonenany tany amin'ny borikidia dia nampinanina ahatra toy ny omby izy. Ary kotsany andony lanitra ny tenany ambara hampahafantarany fa Andriamanitra avondrindra no mpanapaka fanjakan'ny olona ary izay tiany ho tendreny no mpanjakany. Ary ianao ry Belisazara zanany dia tsy mba nampiehatry ny fonao na dia fantatrao azy zany rehetrarehetra izany. Nananatra Daniela fa niavinavina tamin'ny tompony lanitra ianao ary mifanaky ny tranon'Andriamanitra dia nentinao teo anatrehanao ary ianao sy ny mpanolotsainao sy ny vadina mba mivady sinananao nisotro divay taminy.
ary ianao nankalaza n'Andriamanitra volafotsy volamena sy varana sy vy sy vato ary hazo ary izay tsy mahita na mandre na malala fa Andriamanitra izay mamitana ny ianao sady tompony alehanao rehetra dia tsy manankalaza ianao, tsy nandray an'izany fananarana izany ny mpanjaka Belsazara. Ary izao koa ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 5:20, Apokalipsy 5:20, 2:12 sy manaraka dia izao ny fanambaran'ny ten'Andriamanitra 2:20. Ary ny fahenana ampidinina teo andovihany tamin'ny olona Eufrata, olo lehibe, dia rehetra ny rano nanamboarana ny lalan'ireny mpanjaka avy tany amin'ny fiposahan'ny masoandro. Hitantsika teo fa ritra dia izao ny fanambaran'ny ten'Andriamanitra. Indro avy toy ny mpangalatra aho, sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiny, fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny famenarany. Ary mpiara-midinika namana, fantatsika tsara ihany koa fa nampitandrina ny mpianana Jesosy raha nanazava ny fahafantarana ny fotoanandro izy. Koa amin'izany Jesosy miambena ianareo. Antso tonga aminao koa izany androany, miambena ianareo. Fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tomponareo. Nefa aoko fantatrao izao, raha fantatra ny tompontrano ny fiambenana amin'ny alina, izy hiavian'ny mpangalatra dia ho niambina izy ka tsy namela ny trano ho tamina. Tampoka ny fiafaran'ny toe-javatra ry mpiara-midinika namana izany. Fa ny anjarako ny anjaranao miambena, miambina isanandro isanandro, satria voalazan'ny apôstôly Jaona amin'ny Apokalipsy sambatra izay miambina. Tsy fahalalan'izao tontolo izao ny zavatra nambaran'Andriamanitra mialoha no hanapoka azy tady io tsara, fa ny nisafidianany tsy ino ny zavatra izay nambaran'Andriamanitra fa hitranga. Ry mpiara-midinika namana, sambatra izay miambina. Ry mpiara-midinika namana, na dia atao hoe isy fiafarana tampoka azy amin'ity tantarany tany ity izay tsy fantatsika, ny faniriana dia izao, ianao ilay miambina isanandro isanandro, ka dia tenenin'ny tompo manao hoe sambatra ianao satria niambina hatramin'ny farany. Ny faniriako dia izany ny fanapa-kevitrao, iambina hatramin'ny farany. Tompony ombanao hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, ho avy tokoa ny tampoka amin'ny fiafarany tantaran'ity tany ity. Ampio izay tsy hanjeny ny andro lava, fa iambina metraka ny fiainanay eo am-piela-tananao, dia mitahianay ary raiso ny fanapa-kevitra izay ho raisinay. Anaran'i Jesosy, amen.